Zantsika ny amin'iny famitokosany diany kanaps amin'ny fampafantarana ny makasika ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny faratsy manokana ifarana ao amin'ny rapitso ny fampiofana. Tany faratsy ny ekipa mpampiofana avy amin'ny sampandrarara pahasalamana sy ara-tsosialy eo anivon'ny knaps fiofanana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny politika izay napetraky ny tonim-pitampinana ny tahiry-pirenena. Fanatanterahana ny politika izay napetraky ny tonim-pitatahana. Izy io dia amin'ny fanatonana kaikaiky kokoa ireo olona izay sahan'ny knaps. Hatreto dia Antsirabe sy Ambatolampy no ahitana maso ivosy ny tendrin'ny tahiry-pirenena ka izay indrindra no nahatonga fidinany fotony taty amin'ny distrikan Faratsio. Tanjon'ny knaps ny hanome fiahina ara-tsosialy amin'ny mpiasa malagasy tsy ankanavaka ka manerana nosy. Korary ny ary-mendrika raha ampalalaina ireo lalàna mifandraika amin'izany ny mpampiasa aty an-toerana izay mbola vitsy no mahafantatra ny atao hoe fiahina ara-tsosialy. Araky ny atotanisa dia olona roa amin'ny 10 ihany any toerana no mahafantatra izany zoan'ny mpiasa izany. Faly dia faly izay amin'izao fahatongavana roa izao satria tena hita hoe mitsinjo ny hoavin'ny olona tsirairay indrindra mpiasa ianareo ao amin'ny knaps. Aorian'ny distrika Faratsio dia azony anjarany ankora amin'ny Mafana, Ambatolampy sy Antanifosy ao anatin'ny 3 volana farany amin'ny taona 2024 ity.